izay nasandratra ny tanana kavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Asan'ny apôstôly toko 10:1-3. Manakaikaiky ny famaranana ny taona isika ary tombontsoa lehibe no hananana n'izany trangan-javatra izany. Betsaka ny maniry fa mety vitsy ny mahatratra, ianao mahatratra, izaho mahatratra ary angatantsika amin'ny tompo mba ho tehirizin'Andriamanitra ny aintsika rehetra, na aiza naiza toerana misy antsika dia mba ho tehirizin'Andriamanitra. Tsy hatratra ny faran'ny taona fotsiny fa hatratra ny andro volamena izay ionantsika eny amin'ny raony lanitra amin'ilay mpamonjy sy mpanjaka antsika. Ny lohahevitra androany dia mahakasika hatrany amin'ny atao hoe fanomezana omen'Andriamanitra antsika ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Ny fibebahana dia fahatsiarovana fialana amin'ny ota, fiekenkeloka izany dia mahatsiaro mangirifiriny amin'ny fahotana. Ratsy ilay fahotana dia tena fantatra mihitsy hoe tsy mety ny nataoko fa ratsy iny, ary arahana fibebahana izay. Dia ny fibebahana indray dia fialana mihitsy amin'ilay fahotana izay hita fa ratsy, tsy mety, tsy mendrika natao teo, ary rehefa mibebaka isika dia mamela helok'Andriamanitra. Ahoana moa ny ahafantarana fa tena marina ny fibebahana? Ny ahafantarana fa tena marina ny fibebahana dia tsotra ihany, tsy miverina amin'ilay fahotana izay natao intsony. Iny no atao hoe voavela heloka tanteraka. Fa raha sanadrika mbola miverina dia tsy nibebahana izany ilay fahotana izay nahalavo sy nahalatsaka iny, fa ny ahafantarana hoe tena afaka tamin'ilay fahotana ianao dia tsy miverina intsony satria na ny antony naharikoriko anao tanteraka ilay fahotana. Tsy hoe naharikoriko vokatry ny voka-dratsy sy ny fahavoazana izay naterana, fa amin'ilay fahotana ratsy azy ka nidrafitry ny famonjena. Dia misy an'ireto dingana telo ireto izay ambarany ny lesona taridalana izay jerentsika androany. Ny voalohany dia izao: manatona an'i Jesosy Kristy. Manatona an'i Jesosy. Tahaka nataony i Zakaiosy, nitady ny fomba izay ahitana an'i Jesosy izy. Aiza misy an'izany Jesosy izany dia nitady ny hevitra. Fohy kely izy dia nianika azo mba hahafana mandresy ny hafoizana. Be dia be olona nanodidina azy dia niazakazaka teny aloha izy dia nahita an'i Jesosy. Nitady an'i Jesosy. Izay ny dingana voalohany, manatona an'i Jesosy. Ny faharoa dia ny mibebaka, ny miaikeloka, manao fiaikan-keloka. Io zany nataon'i Zakaiosy ihany, ohatra velona mihitsy io. Rehefa niditra tao an-trano Jesosy dia hozy Zakaiosy hoe omeko ny atsasaky ny fananako amin'ny malahelo, ary izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatra eny. Tsy misy asa fitoriana natao na hoe fandresen-dahatra, fa tonga dia nibebaka Zakaiosy, nibaradaka. Ary ny fahatelo farany dia fiaiken-keloka, fibebahana. Ary rehefa ireo zavatra anankitelo ireo no feno dia hoy Jesosy tamin'i Zakaiosy, anio no tonga ato amin'ity trano ity ny famonjena. Tsy izany very namana no tanjona amin'ny maha-kristianina antsika. Ninona asa ataontsika, aktivité ataontsika, trangan-javatra miseho amin'ny fiainantsika, dia ny tanjona dia ahazo antoka ny famonjena. Izany ny tanjona. Dia hoy Jesosy tamin'i Zakaiosy hoe anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Sady navela heloka, nandray ny famonjena. Inona indray ny mihoatra lavitra noho izany ry namana? Izany koa ny fanindriana ho anao, fanindriana ho antsika, mba hahatonga antsika hanatona an'i Jesosy. Ary Jesosy io tsy sary tadiavina. Hitady ahy ianareo dia ho hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo manontolo. Rehefa mitady an'i Jesosy tsika dia mahita azy. Ny faharoa dia miaiky ny helokantsika ary mibebaka. Vokany miteny Jesosy manao hoe tonga ny famonjena ho anao ny famonjena. Mba hainao anie zany, mba izao anie zany ka mandritra ny fotoana iainantsika eo am-panatrarana ny faran'izao taona izao, ampandraisana ny taona vaovao, dia anatona an'i Jesosy, hiaiky heloka ary hibebaka isika. Hivavaka isika. Tombotsara ny an-danitro, misaotra anao zahay. Mankasitraka no ny hery no menao mba nahatanterahana ny fotoana lava izay nafahana nianoka teo ambany hafatra ao, nandray ny famonjena, azo antoka ny famonjena
terizo ny famonjena mba ho anay Jesosy malalo, ary ny mpiay ny mpanaraka rehetra mba handray an'izany, handray am-pony afa-pamonjena ka hitahiry an'izany eo amin'ny fiainany. Ampio ny tsirairay avy aminay, arovy amin'ny asa ratsy ny Satana, ny fiainany koa avinay rehetra apetraka eo am-pelantananao mba hamoha ny voa rehetra izay nafafy tamin'izao fihaonana izao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.